Dia faly miarabantsika vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ity arivariva ty manatrika mijery ary miaino ihany koa ny fandaharana mivantana eto amin'ny TV MBS. Ity moa zany dia fandarana manokana iresahana ary indrindrandrindra amoahantsika ireo voka-pifidianana nasionaly vonjimaika. Ka ankehitriny ary dia manana anina manokana antsika olona zay nasaina manokana tsy iza moa zany fa dia Andriamatoa Nambinina Rahery Mampianina zay filohan'ny fikambanana VIF na Vina Fampandrosoana Tanterahana eny fotony. Izy koa raha teo dia mpikambana ao anatin'ny ataontsika hoe K25 ao amin'ny boriboritany fahadimy. Amin'izao fotoan'izao moa namana dia misy ireo voka-pifidianana zay niteraka resabe teto amin'ny firenena ka dia ty voka-pifidianana zay eo avoakantsika ity dia ataontsika hoe vonjimaika ihany kanefa misy zavatra azo resahana maromaro eo anatrehany zany voka-pifidianana. Anisan'izany ohatra ny ao anatin'ny faritra roambiroapolo dia misy ireo faritra zay ataontsika hoe maro mpifidy zay notaritiny zay nitarika lavitra be ny candidat numéro 25 Andriamatoa Marc Ravalomanana. Inona no mety hoe azo resahana momba an'izay monsieur Nambinina? Voalohany indrindra aloha de mamerina ny araba zay fanaterin'ny namana Androvola Razafindralampo teo ho atsika any tokantrano any manaraka ary lina mihitsy hoe aiza ho aiza ny fizotry ny toedrara amin'ny voka-pifidianana ankehitriny. Misy tokoa ny azo ambara mahakasika ny valim-pifidianana namana Iantry. Satria ao anatin'ny voka-pifidianana zay vonjimaika amin'ny ampahany no azontsika ilazana azy amin'ny ampahany amin'ireo bureau fandatsaham-bato dia azontsika anterineto isaky ny région aza angamba na ho mety ho isaky ny district tsy fantatro azontsika ifampiresahana zay fa ny azontsika lazaina kosa nefany dia ao anatin'ny 22 région de misy anireo faritra izay tena be mpifidy tsy vitany be mpifidy fa be mponina ary maro ireo tonga nandatsabato. Marina de marina tokoa zay monsieur Nambinina. Ny mariana kely fotsiny angamba ao anatin'le ataontsika hoe roambiroapolo faritra eto Madagasikara dia nisy ireo faritra zay nataontsika hoe nitaritiny ny candidat numéro 25. Anisan'izany ohatra ny Alaotra Mangoro, anisan'izany ny faritra Nalamanga, anisan'izany ihany koa ny faritra Betsiboka, ao ihany koa ny faritra Bongolava, Itasy, Menabe sy ny Vakinakaratra. Azo resahana angamba namana Nambinina hoe hitany ampifantaritsika nireo mpijery sy mpiainaotsika hoe firy ireo vato azo ny candidat numéro 25. Yeny namana Iantry. Avy hatrany aloha de andao ho ataontsika ny totalitaly amin'ny ankapobeny hoe raha ao anatin'ny 22 région fito ny district fito ny région mialatsiny fito ny région be mpifidy indrindra ka mamela ahy ianao hitonina an'izay efa ny ampahany efa voatoninao teo hoe toy ny Alaotra Mangoro, Analamanga, Betsiboka, Bongolava, Itasy, Menabe, Vakinakaratra. Amin'ireo faritra ireo dia tena azo lazaina ho manjaka tanteraka larina fadimy amby roapolo ary mitarika amin'ny isanjato lavitra de lavitra. Ka ny somaro anterina kely amintsika any an-tokantrano any de ny hoe ny avaty amin'ny larina fadimy amby roapolo de mandala ny ara-dalàna ka tsy hitatitra vaovao tsy marina fa fotoana kosa angamba izao ampahafantarana ny mpifidy ny larina fadimy amby roapolo ny hoe mitarika ny larina fadimy amby roapolo amin'ireo faritra zay be mpifidy ao anatin'ny 2 amby roapolo région. Tena marina mihitsy zany namana Nambinina. Raha antsika mahita moa zany ny vato zay nisambato zay azo ny laharana fadimy amby roapolo fa dia mahatratra hatrany amin'ny hoe 826 431 ny vato azo ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zany hoe azo resahana zany, inona no azontsika resahana amin'izay taremarika zay namana?
tsy azo idovirana avy hatrany de mahitsy angamba namana iandro manao hoe tsy azo idovirana ny fandresen'ny laharana fahadimy amby roapolo fa niny tsy mivoaka ny tena valim-pifidianana lay andrasan'ny vahoaka malagasy lay andrasan'ny vahoaka eny fotony lay andrasan'lay vahoaka nandrotsabato hoe zahay ny fidy ho an'ny larana fahadimy amby roapolo maro anisa any amina région anankiray ihany amina région maromaro indrindra amin'ireo région zay be mpifidy ireo ka ny mahagaga tsy mitombona ary tsy manome an'ilay vokatra sy ny hoe safidy lay olona nandrotsaka ny mivoaka sy re any ambadimbadika any ka isaritana ny sain'ny vahoaka malagasy mihitsy ny hoe ny laharana fahadimy amby roapolo hatreto aloha no mitarika amin'ny isan-jato ambony de ambony mba tsy teny tsy afaka amine moa zay satria tsy afaka amine firy isan-jato noho ny antony vonjy maika amin'ny apahany io valim-pividianana zay ilazaina amitsika io tena marina tokoa zay ny zavatra anankiray tsara marihana fotsiny monsieur Nambinina de ny hoe aleo ampifantaritsika ny malagasy tsy vaky volo hoe tena firy marina mivato azony zany a numéro 25 Andriamatoa Marc Ravalo manana an'izany. Voka-pifidianana ho an'ny faritry aloatra Mangoro barao-pifidianana 7,159 tamin'ny 7,90 no nazahoana vokatra 4,70 faingo 7,100 14,59%. Voasoratra anarana 9,9 sy 7 62266 tamin'ny 13,9 sy 7 492 843 faingo 9,100 14,66%. Nisan'ny mpifidy 7,7 sy 3 44457 ny vato manakery 1,9 sy 3 sy 33 691 ny vato azo ny candidat larana fadimy amby roapolo 7 sy 500 sy 7 sy rayal 18590 5,10 faingo 7 isanjato 55,18%. Ny vato azo ny candidat larana fateloambinifolo 1,00 sy 10,000 sy rayal 15,101 4,20 faingo 2,20 isanjato 44,82%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry amorony mani barao-pifidianana 7,70 no azahoana vokatra tamin'ny 7,20 sy 773 bureau de vote sur 888 valo faingo 2,20 isanjato 8,22%. Ny voasoratra anarana 9,70 sy 300 sy 7 sy roal 24 376 tamin'ny 4,7 sy 7 sy 7 sy roetsy 297 894 valo faingo 7,20 isanjato 8,18%. Nisan'ny mpifidy 5,20 sy 100 sy 2 sy rayal 12 625 ny vato managery 5,30 sy 200 sy 2 sy rayal 12,235 ny vato azo ny candidat larana fadimy amby roapolo 4,10 sy 10,000 5,154 2,70 faingo 3,20 isanjato 42,13%. Ny vato azo ny candidat larana fateloambinifolo 2,20 sy 7,081 7,10 faingo 7,20 isanjato 57,87%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry Analanjirofo barao-pifidianana 7,10 amin'ny 5,20 sy 1065 no nazahoana vokatra 5 faingo 5,20 isanjato 5,45%. Ny voasoratra anarana 4,20 sy 3 30 184 amin'ny 7,20 sy 3 sy 3 sy 7 433 067 enina faingo 7,70 isanjato 6,97%. Ny mpifidy 1,20 sy 3 sy rayal 13 181 ny vato managery 3,10 sy 7 sy 2 sy rayal 12 853 ny vato azo ny candidat larana fadimy amby roapolo 7,7 sy 2 2419 7,20 faingo 2,20 isanjato 18,82%. Ny vato azo ny candidat larana fateloambinifolo 4,30 sy 7 sy rayal 10,434 1,20 faingo 7,20 isanjato 81,18%.
voka-pifidianana ho an'ny faritra Analamanga baroam-pifidianana 573 3275 amin'ny 37 3593 no nazahoana vokatra raika amin'ny 70 faingo 220 isanjato 91,15%. Ny voasoratra anarana 37,4 sy fito sy ray tapitrisy 1 752 403 tamin'ny 7 sy telonjato sy enina arivo 9 sy ray tapitrisy 1 906 399 raika amin'ny 70 faingo roa amin'ny 70 isanjato. Nisan'ny mpifidy 7 7 sy roa arivo 9 sy 892 928. Ny vato manakery 7 sy ronjato sy 5 arivo sy 7 sy 875 257. Ny vato azo ny kandida larana fa 5 sy 10 sy telonjato sy 4 arivo sy 2 sy 10 524 390 7 faingo raika amin'ny 10 isanjato 59,91%. Ny vato azo ny kandida larana fa 3 7 sy 7 sy 10 sy 350 867 7 faingo aotra 10 isanjato 40,09%. Voka-pifidianana ho an'ny faritra Androy baroam-pifidianana 9 amin'ny 7 sy 1297 no nazahoana vokatra aotra faingo 7 isanjato 0,69%. Ny voasoratra anarana 4 sy 2084 tamin'ny raika amin'ny 3 sy 4 arivo sy ray alina sy 314 031 aotra faingo 9 isanjato 0,66%. Nisan'ny mpifidy 7 sy 1097. Ny vato manakery 10 sy 1085. Ny vato azon'ny kandida larana va 10 7 467 3 faingo aotra 4 isanjato 43,04%. Ny vato azon'ny kandida larana va 13 sienjato 618 10 faingo 9 isanjato 56,96%. Voka-pifidianana ho an'ny faritra Anosy baroam-pifidianana 9 sy ronjato 266 amin'ny 2,872 no nazahoana vokatra 3 faingo 10 isanjato 30,50%. Ny voasoratra anarana 5 sy 9 arivo sy ray hetsy 106 075 amin'ny 7 sy ronjato sy 9 arivo sy 7 alina sy roa hetsy 289 297 enamtelopolo faingo 7 isanjato 36,67%. Nisan'ny mpifidy 9 sy 7 47 446. Ny vato manakery 2 sy 7 sy 10 45 942. Ny vato azon'ny kandida larana fa 10 fito sy 7 sy ray alina 17 507 valomtelopolo faingo raika amby folo isanjato 38,11%. Ny vato azon'ny kandida larana fa 13 dimy amby telopolo sy 7 sy 7 arivo sy roa alina 28 435 raika amby faingo 7 isanjato 61,89%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry Betsiboka baroam-pifidianana 7 amin'ny 7 sy 438 no nazahoana vokatra 9 faingo 7 isanjato 16,67%. Ny voasoratra anarana 9 sy 9 arivo sy roa alina 26 126 amin'ny 6 sy 9 sy 9 arivo sy 3 alina sy ray hetsy 136 609 7 faingo 20 isanjato 19,12%. Nisan'ny mpifidy 2 sy 10 sy 2 arivo sy ray alina 12 192. Ny vato manakery 9 sy 7 sy arivo sy ray alina 11 996. Ny vato azon'ny kandida larana va 10 enina sy 7 sy 7 arivo 7 606 3 faingo 4 isanjato. Ny vato azon'ny kandida larana va 7 sy 7 sy 4 arivo 4 390 3 faingo 4 isanjato 36,6%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritra Atsimo andrefana baroam-pifidianana raika amin'ny 10 amin'ny 4 sy 700 sy arivo 1700
44 no nazahoana vokatra roa faingo roa amby sivifolo isanjato 2,92%. Ny voasoratra anarana 7 sy roa arivo sy roa alina 22 138 tamin'ny 7 telopolo sy valonjato sy arivo sy dimy alina sy dimy hetsy 551 837 efatra faingo aotra ray isanjato 4,01%. Nisan'ny mpifidy 7 sy telonjato sy arivo 9359. Ny vato managery 7 sy arivo 9118. Ny vato azon'ny candidat larana vadimy amby roapolo 7 sy eninjato sy arivo 1678. 7 faingo efatra isanjato 18,4%. Ny vato azon'ny larana fahatelo ambin'ny folo 7 sy efajato sy fito arivo 7440. Raika amby 20 faingo enina isanjato 81,6%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritra atsimo atsinanana boro-pifidianana telopolo amin'ny voro-pifidianana telo amby roapolo sivinjato 923 no nazahoana vokatra telo faingo dimy amby roapolo isanjato 3,25%. Ny voasoratra anarana 7 sy roanjato sy telo arivo sy ray alina 13239 amin'ny 5 sy dimanjato sy arivo sy roa alina sy telo hetsy 329 585 efatra faingo aotra roa isanjato 4,02%. Nisan'ny mpifidy raika amby 20 sy sivinjato sy dimy arivo 5981. Ny vato managery 7 sy valonjato sy dimy arivo 5890. Ny vato azon'ny candidat larana fahadimy amby roapolo 7 sy telonjato sy roa arivo 2368 efapolo faingo roa isanjato 40,2%. Ny vato azon'ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo roa amby roapolo sy dimanjato sy telo arivo 3522 7 faingo valo isanjato 59,8%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry Bonglava pro-pifidianana roa amby roapolo sy roanjato 222 amin'ny raika ambin'ny folo sy dimanjato 511 no nazahoana vokatra telo amby efapolo faingo efatra amby efapolo isanjato 43,44%. Ny voasoratra anarana raika amby efapolo amby zato sy arivo sy ray hetsy 101 141 amin'ny fito sy telonjato sy arivo sy telo alina sy roa hetsy 231 307 telo amby efapolo faingo telo amby fitopolo isanjato 43,73%. Nisan'ny mpifidy 5 amby roapolo sy telonjato sy dimy alina 50 325. Ny vato manakery 7 sy valonjato sy valo arivo sy efatra alina 48 869. Ny vato azon'ny candidat larana fahadimy amby roapolo roa amby valopolo sy eninjato sy enina arivo sy telo alina 36 682. Ny vato azon'ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo fito amby valopolo amby zato sy roa arivo sy ray alina 12 187 efatra amby roapolo faingo efatra amby sivifolo isanjato 24,94%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritra atsinanana pro-pifidianana efatra ambin'ny folo amby zato 114 amin'ny raika amby enimpolo sy efajato sy arivo 1461 no nazahoana vokatra fito faingo valopolo isanjato 7,80%. Ny voasoratra anarana enina valopolo sy sivinjato sy dimy arivo sy dimy alina 55 986 amin'ny 7 amby zato sy fito arivo sy fito alina sy dimy hetsy 567 149 sivy faingo fitopolo isanjato 9,70%. Nisan'ny mpifidy telo amby sivifolo sy eninjato sy telo arivo sy roa alina 23 693. Ny vato managery enina amby telopolo sy telo arivo sy roa alina 23 036. Ny vato azon'ny candidat larana fahadimy amby roapolo 5 amby roapolo sy telonjato sy dimy arivo 5325. Telo amby roapolo faingo roa ambin'ny folo isanjato 23,12%. Ny vato azon'ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo raika ambin'ny folo sy fitonjato sy fito arivo sy ray alina 17 711 enina amby fitopolo faingo valo amby valopolo isanjato 76,88%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritry Boeny pro-pifidianana enina amby dimapolo amby zato 156 tamin'ny efatra ambin'ny folo sy valonjato 814 no nazahoana vokatra 7 ambin'ny folo faingo enina ambin'ny folo isanjato 19,16%. Ny voasoratra anarana roa amby roapolo amby zato sy telo arivo sy sivy alina 93 122
tamin'ny 2,7 sy telo hetsy 378 492 efatra amby roapolo faingo impolo isanjato 24,60%. Nisan'ny mpifidy 7,7 sy fito arivo sy telo alina 37 049. Ny vato manankery 7,7 sy 9 sy telo alina 39 017. Ny vato azon'ny candidat larana fa 10 amby roapolo 9,5 sy enjato sy 10 arivo sy ray alina 15 656 efapolo faingo telo ambin'ny folo isanjato 40,13%. Ny vato azon'ny candidat larana fa telo ambin'ny folo raiky ambin'ny sy telonjato sy telo arivo sy roa alina 23 361. 7,10 faingo fito amby valopolo isanjato 59,87%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry itasy pro-pifidianana telo amby telopolo sy fitonjato 733 tamin'ny telo sy valonjato 833 no nazahoana vokatra raiky amby sivifolo faingo valo amby roapolo isanjato 91,28%. Ny isan'ny mpifidy tamin'izany 7 amby roapolo sy efajato sy roa arivo sy fito alina sy ray hetsy 172 429. Ny vato nanankery telo sy valonjato sy valo arivo sy enina alina sy ray hetsy 168 803. Ny vato azon'ny candidat larana fa 5 amby roapolo tao itasy efatra amby roapolo sy eninjato sy telo arivo sy roa alina sy ray hetsy 123 624. Telo amby fitopolo faingo efatra amby roapolo isanjato 73,24%. Ny vato azon'ny candidat larana fa telo ambin'ny folo 7,70 amby zato sy 10 arivo sy efatra alina 45 179. Enina amby roapolo faingo enina amby fitopolo isanjato 26,76%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry diana bro-pifidianana valo amby dimapolo amby zato 158 amin'ny roa amby roapolo sy valonjato 822 no nazahoana vokatra 7,20 faingo roa amby roapolo isanjato. Ny voasoratra anarana efatra amby fitopolo amby zato sy roa arivo sy valo alina 82 174 amin'ny efatra amby enimpolo amby zato sy telo arivo sy telo alina sy telo hetsy 333 164. Efatra amby roapolo faingo enina amby enimpolo isanjato 24,66%. Ny isan'ny mpifidy enina amby valopolo sy telo arivo sy telo alina 33 086. Ny vato manankery roa amby efapolo amby zato sy roa arivo sy telo alina 32 142. Ny vato azon'ny candidat larana fa 10 amby roapolo tao a diana enina amby sivifolo sy valo arivo 8096. Manome roa amby dimapolo faingo 7,20 isanjato 25,19%. Ny vato azon'ny candidat larana fa telo ambin'ny folo enina amby efapolo sy efatra arivo sy roa alina 24 046. Efatra amby fitopolo faingo raiky amby valopolo isanjato 74,81%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritry matsihatra ambony pro-pifidianana telo amby dimapolo sy roanjato 253 tamin'ny valo amby roapolo amby zato sy arivo 1128 no nazahoana vokatra roa amby roapolo faingo telo amby efapolo isanjato 22,43%. Ny voasoratra anarana fito amby fitopolo sy dimanjato sy dimy arivo sy ray alina sy ray hetsy 115 577 tamin'ny enina fitopolo sy telonjato sy dimy arivo sy roa alina sy dimy hetsy 525 376. Roa amby roapolo faingo aotra isanjato 22%. Ny mpifidy dia 7 amby roapolo sy efatra arivo sy dimy alina 54 029. Ny vato manankery 7 amby roapolo sy roanjato sy roa arivo sy dimy alina 52 229. Ny vato azon'ny candidat larana fa 5 amby roapolo 7 amby sivifolo sy telonjato sy dimy arivo sy roa alina 25 399. Valo amby efapolo faingo telo amby enimpolo isanjato 48,63%. Ny vato azon'ny candidat larana fa telo ambin'ny folo telopolo sy valonjato sy enina arivo sy roa alina 26 830. Raiky amby dimapolo faingo fito amby telopolo isanjato 51,37%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritry menabe pro-pifidianana valo na 8 tamin'ny roa amby telopolo sy fitonjato 732 no nazahoana vokatra ray faingo aotra sivy isanjato 1,09%. Ny voasoratra anarana telo amby roapolo sy eninjato sy telo arivo 3623 tamin'ny sivy amby efapolo sy dimy arivo sy enina alina sy roa hetsy 265 049. Ray faingo fito amby telopolo isanjato 1,37%. Nisan'ny mpifidy telo amby roapolo sy roanjato sy arivo 1223.
nisany vato manakery 16 1210 ny vato azony candidat larana faha 10 20 sy enjato 618 raika amin'ny dimapolo faingo aotra fito isanjato 51,07%. Ny vato azony candidat larana fahatelo ambin'ny folo roa amby sivifolo sy dimanjato 592 valo amby efapolo faingo telo amby sivifolo isanjato 48,93%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry Orombe birao mpifidianana raika amby roapolo na 21 amin'ny valo sy efajato 408 no nazahoana vokatra 5,10 isanjato 5,15%. Ny voasoratra anarana 5,telopolo sy fitonjato sy fito arivo 7735 amin'ny 9,20 sy dimanjato sy telo arivo sy dimy alina sy ray hetsy 153 566 dimy faingo aotra efatra isanjato 5,04%. Isan'ny mpifidy efapolo sy sivinjato sy roa arivo 2940. Ny vato manakery roa sy valonjato sy roa arivo 2802. Ny vato azon'ny candidat larana vadimy amby roapolo roa ambin'ny folo sy arivo 1012 enina amby telopolo faingo roa ambin'ny folo isanjato 36,12%. Ny vato azon'ny candidat larana vatelo ambin'ny folo sy folo sy fitonjato sy arivo 1790 telo ambin'ny faingo valo amby valopolo isanjato 63,88%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry Melaky birao mpifidianana valo amby roapolo amin'ny efatra amby telopolo sy efajato 434 no nazahoana vokatra enina faingo dimy amby efapolo isanjato 6,45%. Ny voasoratra anarana valo amby dimapolo sy valonjato sy telo arivo sy ray alina 13 858 amin'ny roa amby epolo sy roanjato sy efatra arivo sy roa alina sy ray hetsy 124 262 raika ambin'ny folo faingo dimy ambin'ny folo isanjato 11,15%. Ny isan'ny mpifidy telo sy dimanjato sy dimy arivo 5065. Ny vato manakery telo amby telopolo sy telonjato sy efatra arivo 4333. Ny vato azo ny candidat larana vadimy amby roapolo roa amby zato sy arivo 1102 dimy amby roapolo faingo telo amby efapolo isanjato 25,43%. Ny vato azo ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo raika amby telopolo sy roanjato sy telo arivo 3231 efatra amby fitopolo faingo fito amby dimapolo isanjato 64,57%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritry Vakinakaratra birao mpifidianana telo amby dimapolo 53 tamin'ny valopolo sy eninjato sy arivo 1680 no nazahoana vokatra telo faingo dimy ambin'ny folo isanjato. Ny voasoratra anarana sivy amby dimapolo sy telonjato sy dimy arivo sy roa alina 25 359 tamin'ny efatra sy valonjato sy efatra arivo sy telo alina sy valo hetsy 834 804 telo faingo aotra efatra isanjato 3,04%. Nisan'ny mpifidy raika amby efapolo sy dimanjato sy roa arivo sy ray alina 12 541. Ny vato manakery sivy amby sivifolo amby zato sy roa arivo sy ray alina 12 199. Ny vato azo ny candidat larana vadimy amby roapolo tao Vakinakaratra valopolo sy dimanjato sy valo arivo 8580 fitopolo faingo telo amby telopolo isanjato 70,33%. Ny vato azo ny candidat larana vatelo ambin'ny folo sy ambin'ny folo sy eninjato sy telo arivo 3619 sivy amby roapolo faingo fito amby enimpolo isanjato 29,67%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritry Sava birao mpifidianana telo amby enimpolo sy roanjato 263 tamin'ny fito amby roapolo sy arivo 1027 no nazahoana vokatra dimy amby roapolo faingo raika amby enimpolo isanjato 25,61%. Ny voasoratra anarana enina amby fitopolo sy dimanjato sy valo arivo sy ray hetsy 108 576 tamin'ny roa amby dimapolo sy roanjato sy arivo sy fito alina sy telo hetsy 371 252 sivy amby roapolo faingo dimy amby roapolo isanjato 29,25%. Nisan'ny mpifidy fito ambin'ny folo sy fitonjato sy roa arivo sy efatra alina 42 717. Ny vato manakery sivy amby enimpolo sy fitonjato sy arivo sy efatra alina 41 769. Ny vato azo ny candidat larana vadimy amby roapolo roa amby fitopolo amby zato sy enina arivo 6172 efatra ambin'ny folo faingo valo amby fitopolo isanjato 14,78%. Ny vato azo ny candidat larana vatelo ambin'ny folo fito amby sivifolo sy dimanjato sy dimy arivo sy telo alina 35 597 dimy amby valopolo faingo roa amby roapolo isanjato 85,22%.
voka-pifidianana ho an'ny faritry Sofia bro-pifidianana 770 amin'ny 7 1628 no nazahoana vokatra folo faingo telo amby sivifolo isanjato 10,93%. Ny voasoratra anarana 2,7 78 tamin'ny 7,7 sy efatretsy 498 959 10,20 faingo e 20 isanjato 15,68%. Nisan'ny mpifidy 7,7 sy arivo sy telo alina 34 519. Ny vato manakery 10,70 sy enjato sy telo arivo sy telo alina 33 675. Ny vato azo ny candidat larana va 10,20 enina valopolo sy enjato sy roa arivo sy ray alina 12 686. Fito amby telopolo faingo enina ambinipolo isanjato 37,66%. Ny vato azo ny candidat larana va telo ambinifolo valo amby sivifolo sivinjato sy roa alina 20 998 roa amby enimpolo faingo efatra amby telopolo isanjato 62,34%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry vatovavy fitovinany bro-pifidianana roapolo 20 amin'ny efatra amby sivifolo sy efajato sy arivo 1494 no nazahoana vokatra ray faingo efatra amby telopolo isanjato 1,34%. Ny voasoratra anarana 2,20 sy fito arivo 7122 amin'ny fito sy enjato sy dimy arivo sy dimy hetsy 505 607 ray faingo raika amby efapolo isanjato 1,41%. Nisan'ny mpifidy efatra amby sivifolo sy roanjato sy telo arivo 3294. Ny vato manakery enina amby fitopolo amby sy telo arivo 3176. Ny vato azo ny candidat larana fahadimy amby roapolo telonjato sy arivo 1300 efapolo faingo telo amby sivifolo isanjato 40,93%. Ny vato azo ny candidat larana fahatelo ambinifolo enina amby fitopolo sy valonjato sy arivo 1876 7,10 faingo aotra fito isanjato 59,07%. Raha inony ampahambokatra ananantsika zany na mananambinina inona ny azonao resahana? Ny azo resahana aloha ino no ampahambokatra navoaka marina mitarika larana fadimy amby roapolo. Ianao any atokantrano raha nanao ny kadikady tsotsotra nandray ny masinina calculer anao dia tsy mitanila ny valim-pifidianana navoaka fa mitarika ny larana fadimy amby roapolo. Ka eto zahay namana andro vola razafindralambo zahay avy eo amin'ny K25 tena moa ao anatin'ny K25 raha teo izay avy eo amin'ny K25 de tsy manaiky izay mety ho fomba hanodikodolona ny safidim-bahoaka ka miantso ary mba tsy tenena hoe mampitandrina izay rehetra mieritreritra ny hanodikodina ny safidim-bahoaka ny fidy ny larana fadimy amby roapolo de tsy anaiky izay na mifomba manahoana na mifomba nahoana iarovana ny safidin'ny vahoaka izay nametraka ny fitokisana am'ilay larana fadimy amby roapolo. Marina eto na mananambinina fa ao anatin'le faritra be mpifidy indrindra de nitarika ny candidat ny K25 Andriamatoa Marikaravalmanana. Zany hoe zany tena sahatsika ny miteny na mananambinina fa ny fandresena tsy maintsy azo tsika ao anatin'izany atao hoe famarinana ka zay manana eritreritra any ka hoe eritreritra ny anodina ny safidim-bahoaka de efa miteny sy mampitandritra izahay fa sao de ianareo no feran'ny rihatra iantefany mety ho atezera-bahoaka ohatra zay mihitsy le izy za namana iandry ohatra ny te hanana fomba fijerikely ohatra zao hoe isika vahoaka malagasy mihitsy no antsoina fotoana izao andao tsy anaiky ho lalovina intsony ny safiditsika maro ny faritra nidinanay nidinany tenanay manokana vao amin'ny association VFI teto atao reny fifidianana eto amin'ny faritra Analamanga ary resy lahatra ny vahoaka malagasy hoe tapa-kevitra ny vahoaka malagasy fa aleo ho areniny larana fadimy amby roapolo firenena ka izay safidy ny vahoaka malagasy miainga avy any amin'ny ambany indrindra izay no arovanay avy eo amin'ny K25 tena marina mihitsy zay zay zavatra zay zany tsara ampitsahivina atsika any an-trano any efa hitatsika teo ny voka-pifidianana ataontsika hoe vonjy maika ihany iny fa dia manana ny fandresena ary mitarika de alavitra ny candidat atsika Andriamatoa Marikaravalmanana. Ndikan'izay zany de zao hoe anapiko ny teninao na mananambinina hoe ilaina le ataontsika hoe firaisankina atsika samy joly kosa tsika iaro ny
safiditsika hoapetrakisika eto amin'ity fireneny ity zany atao hoe fahamarinana namanana ambinina marina zany sa tsy marina tokoa zay ny fahamarinana andrasan'ny vahoaka malagasy de ilaina rotsany tao anaty urne ino no fahamarinana voalohany indrindra andrasany raha tsy teny fotsiny ene zahay hoe misy faritra teto amin'ny faritra Antananarivo ane tamin'ny premier tour raha nitarika ny andaniny larina fahatelo amby folo tamin'ny deuxième tour ity ny fanakaiky ary tena elanelana atomotra de atomotra zany hoe niverina ny fitokisan'ny vahoaka malagasy an'ilay laharana fahadimy amby roapolo ka niova safidy izy zay namana no azo ambara angamba avy aty aminay fa misy taontsika mbola iverina eto hitatitra hoe aizavy ireo faritra rehetra zay mbola hitatsika hoe mbola andresetsika azo inona ny fiakarana foana an'io isanjato ho an'ny candidat maro karavalomanana io ny antony de tsotra fotsiny hoe aza diontsika mbola veriko eto foana fa ny vahoaka maro anisa ao anatin'ny faritra roa amby roapolo de namme fatokisana tanteraka an'Andriamatoa maro karavalomanana dia ny amarana antsika anazy angamba namana nambinina de zao hoe fisaorana aloha atsika vahoaka malagasy tsy vaky volo ny jery ny aino any koa zay teninay teto profo reny ry namana any atokantrano any mino zahay fa niraisinareo antsoratra ny zavatra zay mivoaka teo amin'ny fahitalavitra MBS ke dia ny amaranako anazy angamba de hoe misaotra atsika vahoaka malagasy tsy vaky volo nijeriny le atao hoe famarinana fa de zao hoe tsy maintsy apetrakitsika eto amin'ity fireneny ity zany atao hoe fahamarinana tenao farany namana mametraka ny mandram-peona ho atsika any atokantrano ary manentana atsika ifanentana iaro ny safiditsika izay natolotsisika ho an'ny laharana fahadimy amby roapolo fotoana izao hitsanganatsika iarovantsika am'izay ny safiditsika izay nametrahantsika fitokisana lehibe ho an'ny laharana fahadimy amby roapolo mametraka ny mandram-peona tompoko iena tompoko